Ity arabaina isika rehetra ary rary fahasalamana sy fahombiazana amin'ny zavatra ataontsika rehetra eto amin'ity izay tsika rehetra mpanaraka na direkta na indirekta amin'ity fandaharana ity. Ny fantatra manko dia maro dia maro nareo no manaraka hoe salama alaikum salama tsara dia. Maro dia maro nareo no manaraka rehefa vita ny fandaharana direkta ary maro nareo no mitaraina hoe aza atao lava loatra satria noho ny antony asa sy ny andraikitra rehetra dia tsy afaka manaraka direkta nareo satria possible mety misy ny représailles par rapport an'izany amin'ny asa sy ny zavatra rehetra. Ny zavatra tsara ho fantatritsika rehetra ihany koa dia manaraka ny fandaharantsika eto ny ao amin'ny présidence ary tena manaraka akaiky mihitsy amin'izay zavatra tenenintsika eto. Indraindray ary moa dia misy hitako eto mihitsy ny Facebook-ny ray amin'izy mivady ary izy ireo mieritreritra fa tsy fantatritsika hoe manaraka eto zareo indrindra amin'izao olo zao satria ny antony mieritreritra tanteraka zareo fa tampona ny Dominga Fleury Rakotomalala ny amin'ny resaka hoe nanome fanampiana ny Amerikana. Iresaka momba an'iny tokoa tsika ary teny resaka tokoa moa zany. Faharoa ny amin'ny lohateny itorakan'iny dia ny hoe very ny dadan'ny ary ny faharoa dia resaka tsika momba nreto le comportement sy ny fomba fitondran-tena nrehetra le malagasy mitomany mihitsy ho vazaha aty andafy ary tsy afenina fa anisan'ny tena mandreraka ny resaka sy mifanakalo hevitra amin'ireny le malagasy efa miseho vazaha mipetraka aty andafy ireny. Izay io no resakontsika eto fa le hirany Black Nadia teo dia misy azo afatra raisina mihitsy hoe ny hoanina niany ozy izy tsakaraina niany, reraka jaly ozy izy empaky ny jaly, ny hanina niany tsakaraina niany. Izany hoe nohanina androany zany dia tedavina androany ary lany androany ihany koa raha le hira satria le titre ny hira dia nihinam-bola izany hoe lany ny vola. Tsy hitako tsara moa hoe tamin'ny taona oviana no noforoy ny hiran'ny Black Nadia io fa efa tsy izay intsony ny amin'izao fotoan'izao. Taloha ny karama vary masaka hoy ny fiteny fa amin'izao fotoan'izao dia ny karama vary manta. Ny karama vary masaka zany dia tena ny dikan'izay dia hoe tena kely ary tena faran'izay bitika kanefa ny mba masaka zany le vary, mba mahamasa-bary ihany zany le karama. Amin'izao fotoan'izao dia karama vary manta satria na ny vola hividanana an'ilay charbon andrahoina azy ary tsy misy ary en plus na ny vola ihany koa ary hividanana an'ilay vary tsy misy fa dia cadeau omen'ny olona eny hoe ity vary manta atsasakapoaka, ity vary manta iray kapoaka nomen'ny olona anao dia manangonangona taratasy eny amin'ny sisin'ny gabone sy eny amin'ny sisin-dalana eny ianao nafatifatika azy eny amin'ny sisin-dalana iny andrahoina an'ireo sakafo ireo. Empaky ny jaly ny malagasy ary tsy marina le hoe ny hanina niany tsakaraina niany. Efa tsy izay intsony amin'izao fotoan'izao satria ny hanina hohanina androany dia trosa amin'ny tapa-bolana na amin'ny herinandro ary
zara raha mihinan-kanina ny malagasy isan'andro. Ary eto moa dia raha miteny aho sy manazava ny zavatra mitranga hatrany hatrany dia ny zavatra mampitolagaga dia tsy ampiny 2 andro, 3 andro après dia io fa mitranga tokoa ilay zavatra teneniko. Ny ela indrindra zao dia ny amin'ny devise. Raha ny teny tany amin'ny volana febroary sy ny volana marsa, rehefa nandinika ny LFI sy ny porté ny ririndrindra moa rehefa niteny anaovy aménagement aingana io, fa anaovy rectification aingana io, fa tsy mety io zavatra io, dia tamin'izany dia niteny hoe tsy possible ho hisy développement fa décroissance no hisy any Madagasikara, zany hoe taux de croissance -2 no hisy any. Rehefa tamin'ny volana septembre, zany hoe 3 dernier trimestre ny activité annuelle zany dia activité économique annuelle dia na ny bilan économique annuel zay ao amin'ny 3e trimestre zany dia efa nanome projection ny ino izy teo retim-panohana ara-bolantsika malagasy -3,2, zany hoe largement amin'le zany hoe tena lalipaka kokoa ny fahantrana, tahan'ny fahantrana na ny tsifisinin'ny fandrosoana na ny fampandrosoana nataon'ny Banque mondiale, ny reto bailleur raha ny projection anjareo. Ary ny tena moa rehefa manao an'ireny dia tsy maintsy manao kajikajy mifanakaikikaiky ny tena izy, satria tsy azo atao catastrophique loatra ilay izy, satria sao hoe extrémiste loatra ianao dia tsy maintsy atao misy fandeferana be ao anatin'ilay kajy, nefa ny tao anatin'ilay fandeferana efa misy fanenana n'ilay kajy rehetra zany mba hifanakaikikaiky amin'ny tokony hoe alao kosa rangaha mba ato. Fa raha ny calcul réel zany hitako tamin'izany dia tany amin'ny -4 tany ny fin d'année. Fa hoy zay hoe tsisy ino an'io reto économiste confrère na collègue namana fa alao atao hoe -0 dia eo daholo no atambatra eo ny kajikajiny rehetrarehetra. Fa androany zany milaza hoe any amin'ny -4 any io mandrapatonga ny faran'ny taona, mipakany amin'ny janvier zany tsika 3 mahery 3,6 3,8, en tout cas -3 zany, zay zany izy entre -3 et -4 ny tahan'ny fiemorana any Madagasikara, satria rehefa -0 zany manko tsy tahan'ny fampandrosoana intsony fa tahan'ny fiemorana, zany hoe fa ny fiemorana ny kotiana fa tsy ny fampandrosoana na ny fandrosoana any amin'ny fivoarana ara-toe-karena. Tsy mampagaga moa zany satria ny Andry Rajoelina no filoha, ary ho azavaiko tsara aminareo eto hoe inona ny dikan'itony hoe manampy ny fireneny be sy ny karazany amin'ny zavatra mitranga any Madagasikara tahaka an'io. Ka raha ohatra zany mijery an'ity ny tsakarainany any, ny any tsakarainany any dia hita hoe pozitiva ihany blakina dia ary mandefindefitra ihany koa ataony somary mijotso ihany le kajiny, satria non tsy hoe mijotso fa raisonnable, satria efa maro ny any amin'ny faritra no tsakaraina ny anina ny any tsakaraina amaray, ary ny anina amaray tsakaraina tsy misy intsony zany ny ambom-bava, zay raha ny tena marina. Ka ny idirantsika androany dia ny ilazantsika amin'ny malagasy iray manontolo hoe tsy misy afa-tsy amin'ny herin'ny tenanao ihany sisa nahafahanao miakina, satria raha i Andry Rajoelina no tenainao io dia taraiky ianao. Fa raha nitezany zay zavatra amin'le hira ny blakina dia teo, fa
iverina am'le hoe tsisy manahirana oatra miresaka am'le hoe gasy vazaha na hoe le gasy miseho vazaha. Rehefa miresaka amin'ny olona ianao matetika aty andafy aty dia zavatra tenenin'le olona dia ohatran'ny mahafinaritra azy mihitsy no miteny hoe efa 30 taona zay no taty, efa 10 taona zay no taty, efa 40 taona zay no taty, dia gaga moa ianao amin'izany rehefa miresaka hoe fa inona ary ny idiran'izany am'izay mety resaka tokony atao. Ny manahirana dia misy malagasy dia tena efa tena mieritreritra ny tenany mihitsy hoe vazaha ary miseho katolika no papa mihitsy, satria le concept avoaka zany dia hoe l'individualisme, le capitalisme et ino izy teo le resaka social égocentrique hoe tia tena sy indépendant ny vazaha zany. Zay zany le tiana hitona hoe samy manana io zany samy olon'olona eny dia samy mandeha samy mitady. Zay zany le tiana hazavaina ary manahirana be mieritreritra azy. Ianao moa zany rehefa tratran'le hoe ny tenako manokana zany rehefa tenenina amin'izay hoe efa 30 taona zay no taty, efa 10 taona zay no taty, dia mangina ianao ary tonga dia rehefa zay no miditra aloha, à quelques exceptions. Izy kosa tena zay hoe tena hitanao monsieur Fleury ozy izy izahay zao efa ohatra zao le dokotera akama zay, akama samy hafa ny namana sy ny akama. Dokotera akama zay dia miteny mihitsy izy 30 taona mahery zay no taty, efa 10 taona mahery, fa zao no teneniko anao monsieur Fleury, zao no teneniko anao Lia Fleury. Manaja tsara, mahalala fomba tsara. Ny aloha zany tena tsy afeniko anareo fa je n'apprécie pas tellement ny olona tsy mahalala fomba, le tonga dia manao affinité facile hoe salut Fleury. Ça je ne peux pas apprécier ça. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève, donc tsy dia tiako loatra le tsy mifanaja zany, za manao tompokolona foana na zandro farany izy ary apetrako foana amin'ny fanajana zany satria itony asa itony saripady ary raha ohatra tsisy barrière invisible entre antsika amin'ny fifanajana dia manjary le fanajana le asa kokoa no manjary simba. Mariako manokana zany le dokotera anankiray zay ohatra dia tena manaja mihitsy izy ary ny antony tenenany hoe à quelques exceptions près sy dokotera zay ny exception. Ny antony tenenany hoe efa 10 taona mahery zay, 30 taona mahery no taty dia ny tiany ilazana hoe izahay dia efa very tompo tanteraka amin'izany Madagasikara zany, fa ianao zao no fanantenanay amin'ny zavatra atao sy mety hifanampiana momba ny Madagasikara antsika io. Fa raha momba ny Madagasikara antsika io dia tena miala tsiny aminao monsieur Fleury fa tena very fanantenana tanteraka izay ary efa mataona ny maromaro. Rehefa naheno anao aho ozy izy tamin'ny voalohany dia hoy aho hoe itony ve tsy lalan'ny politika ihany sy ny karazany. Fa rehefa nahita le fasahianao aho, rehefa nahita an'le procès mombanao sy atao anao aty Frantsa ary any Madagasikara dia teo no natsapako, ary ianao nefa tsy nijanona fa vao maika nanohy, dia teo no natsapako hoe le dokotera no miteny misy olona ohatr'izany ihany azo iarahana ary azo hifanampiana amin'ny momba n'ity Madagasikara ity. Tsy dokatena no ataoko eto fa atao amin'le hoe malagasy vazaha na malagasy miteo vazaha mafy no tiako idirana. Nanomboka teo io dokotera io zany dia anisan'ny manolontsaina
ary tsy afeniko fa maromaro ny dokotera aty a Frantsa tena mahafinaritra na any la réunionko miara-miasa amiko ary manampy ahako amin'ny tolo-kevitra sy ny fanampiana na ara-bola na ara-kevitra na ara-panahy zany. Fa ny sasany ankoatran'izay dia rehefa iteny an'izay le roapolo taona mahery zay zany taty zay reto le tsy aninona zany dia manahirana amin'ny resaka aminy satria mieritreritra mafy izy ireo fa hiconvaincre azy ireo no hifampiantsoana matetika moa izy ireo no miantso satria tsy ananako any ny telefoninareo rehetra no miantso dia ny ahy zany rehefa lasany amin'le palabra le izy dia lavitsy indrindra tompoko fa tsy namanareo amin'izay ary farafaranako rapidapida de manière polie toujours à chaque fois zany manaja foana na de tsy mety amiko raha le resaka reo fa haiko manapaka an'le izy mba tsy ho lavabe de tiako ampahafantarina anareo koa indirectement amin'ny fomba mihaja hoe tsy zany intsony le resaka amin'izao fotoana izao fa na iresaka be toy ny eo ary ianao nefa tsisy action atao dia miala tsiny tompoko fa tsy ho namany fleurirako tsy malala ianao amin'izay ary tsy ety le izy. De eto amin'izay miditra le gasy vazaha izahay no efa amapolo taona no aty an-dafy tsisy maha-malagasy any antsony ny zanakay tsisy miteny gasy ny zanakay efa aty zafikerinay efa zao toy ty rehetra hoe ny zanako vavy manambady vazaha ny zanako lahy manambady vazaha izahay efa tsisy famatorana antsony amin'ny Madagasikara. Rehefa maheno an'izay dia tsy miteny mihitsy aho fa avelako hiresaka ela be le olona dia avy eo izy ihany mamarana anazy hoe ka izay no miantso anao ihany aho hoe ahoana no fomba azerahana miasa inona ny azo atao fa very le firenena fleury ara-Kotomalala. Dia any amin'ny farany ohatran'izay izy vao miteny hoe very le firenena fleury ara-Kotomalala fa ery aloha izy aloha dia mahavazaha azy mianakavy no zany porofona zay tena tsy afenina fa mandreraka be mino amin'izy hoe samy malala daholo fa maro ny malagasy teraka taty an-dafy ary niteraka taty an-dafy ka lasa vazaha daholo ny zanany sy ny taranany. Maro ihany koa ny malagasy efa deuxième génération, troisième génération no mipetraka aty an-dafy. Aza vaiko no tiako tenenina. Raha ho nisy malagasy nakaty an-dafy taloha dia mitaingina sambo. Raha tamin'ireny génération ireny nareo dia afaka miteny ihany hoe efa 10 taona lasa izay taty na ohatran'izany. Non, plus ny 10 taona lasa zany. Raha ohatra nareo mbola nahatratra an'izany atao hoe DC10 na Mac Douglas dia afaka miresaka amin'izany ihany koa amiko nareo tsy dia mampaninona ahako tamin'izany andro escale telo vao tonga aty Frantsa ary tsy afenina fa vitsy ny malagasy nakaty sy mipetraka taty tamin'izany andro zany. Izany hoe tany amin'ny talohan'ny taona 1970 zany ary jusqu'atraty amin'ny taona 2070 ny tiako tenenina. Tamin'izany andro zany dia mbola DC10 toy ny lisy manao escale telo no makaty an-dafy ary tena mora dia mora ny frais tamin'izany. Tsy ilaina akory ianao manapofo hoe izahay 30 taona na 70 taona lasa ny taty fa ilay culture tompoko no ilaina fantatra sy azo avy aminareo zay miresaka.
misy rangahy anankiroa zay a tena apprécieko mihitsy. Maro ny olona tsy de mahazaka ny fahasiahany a satria le rehefa mitolona ka raha tsy mipetraka ny autorité sy ny rigueur tompoko tsisy tolona tanteraka amin'ny tokony izy. Tena averiko autorité sy rigueur. Raha te ho leader anao a de mametraka autorité, raha te ho leader anao de mametraka rigueur. Ary ny malagasy nefa tsy mahazaka an'izay, tsy mahazaka an'izay le malagasy. Ary rehefa mitabataba le leader zany a dia sahirana le malagasy ary lasa mitsoka. Tsy mandoka olona miteny an'izany fa mba enika any le problema sy ny zavatra mitranga zany dia mahita hoe farovina le malagasy zany misopli zany atao hoe Che Guevara zany anie c'était un jeune mais ny autorité napetraka zany anie tao anatina tolona enjana be. Aza adinonareo fa zany Nelson Mandela zany, zany Pasteur Luther King sy ny karazan'izany, ny rigueur sy ny autorité napetraka zany. Misy anie tena tao anatin'ny tolona nataon'ireny olona ireny tena misy hoe opération vonoina rahanina fa tsy manaraka an'le ligne arahan'le tolona. Misy anie zany e. Fa amin'izao fotoana izao moa tsy azo atao intsony zany noho ny fisian'ny tolon'le inona izy teo droit de l'homme sy ny karazany tony. Fa tamin'izany andro any tena nisy mihitsy hoe tsy maintsy éliminer ny anina fa tsy manaraka intsony an'le trajectoire na le directive hitondran'le le mpiketrika anazy ao anatin'le parti amin'le tolona goavana. Misy zany mba manaraha nareo. Tamin'ny andron'ny deuxième guerre misy zany hoe samy mpiara-mitolona eo de hoe tsy maintsy vonoiny ity fa ohatran'ny hafahafa ny fietsiny sy ny karazany. Tena nisy zany. Ka raha ohatra zany le malagasy zany mametraka an'le rigueur ohatran'izay, tsy mametraka autorité akory izy a, efa tsy zakan'le malagasy indrindraindrindra ao anatin'ny tolona miseho sy ny tolona atao ohatran'izao. Zany akory tsy midika hoe ny akama no manao an'izany, fanaizana zany ny akama koa tsy lavitra an'izany hoe rehefa manomboka hita ianao fa tsy manaraka an'le tolona na le principe an'le tolona dia an'ny akama manisaka anao amin'ny fomba fanajana ary amin'ny fomba mihaja ihany koa, satria tsy ho lasa deja le tolona efa enjana be, ianao koa lasa eta mavesatra ho an'le tolona izay atao amin'le ady amin'ny fampandrosoana amin'le fampandrosoana an'le tolona. Ka eo zany le problema hoe le malagasy ela mipetraka taty an-tafy, raha tokony hanampy an'le malagasy na hoe ametraka dinamika anankiray, zavatra tena mahalasa saina antsika malagasy zany de zao tsy manana raisonnement na ino izy teo, on n'est pas des gens d'envergure. On est tous dans tout ce qui est raisonnement petit, microcosme bébé, mouvement cellulaire bébé. De ireo nefa samy mieritreritra amin'ny tenany daholo hoe milay. Sasan'izany tena tsy afenina hoe tena efa tena midérapy raha ohatra eritreretina amin'ny resaka aran-kevitra, de nefa ny tena zay e. On n'est pas des gens d'envergure. Parce que ny envergure manko, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Tsy ianao no miteny hoe za important, fa ny olona no mametraka ny importance anao ao anatina mécanisme anankiray na ao anatina dynamique anankiray. Ny malagasy nefa tsy manana an'izay le miroir zay, tsy manana an'izay le fitaratra zay hoe à travers ny analyse ny hafa izy no mametraka amin'ny tenany hoe
tafa na hoe tafo za tsy manano an'izay le analyse introspective zay le malagasy zany hoe mianalyze ny tenany sy le porteny eo anatrehan'le fiarahamonina sy ny zavatra mitranga matoa ianao tsy raharainy andro radio lany amin'ny toerana misy atao any amin'ny fitatatatranao isan'andro ao de dikan'izay tsy important ianao de tokony ho tsapanao hoe tokony angina ary tokony hanampy amin'ity mouvement ity mba hampamafy amin'ity mouvement ity fa matoa ianao makarara ny andro radio la mivaly sasany maraina alohan'ny voan-trano na tonga any amin'ny palais de tsy maintsy misy manao compte rendu amin'ny momba ny fleury de misy importance ianao zay ary atahorana ianao zay matoa ianao tsy meny andro radio la 5 taona migiada de tsisy dalerana izy le bebe anao zay miandro ianao fotsiny izy avela mitatatato ianao ka na mahita 26 000 vues ary ianao 10 000 vues tsy raharaina ianao ça ne lui fait ni chaud ni froid io zany le izy de ato am'le hoe vazaha gasy tsy any amin'le culture tokony hoe na any amin'le combat tokony hoentina no ametrahana an'izy hoe justement amin'ny mahavazahana mihitsy nafahako makany amin'ny arkanina sy ny réseau de lobbyinina rehetra any afahako manao mametraka influence hoe or vazaha or compatriote tsy mety aminay tsony Madagasikara io fa ty misy mouvement anankiray zay fanalana ny andro radio fanalana an'ireo tsipolotr'ireo mba hampio zay fa tonga de any amin'le hoe ianao zany rehefa miaino avy eo de misy anankiray zay moa de tena mampiomehy anazy tao anatin'ny politika izy io exilé nandehanany taty a Frantsa de lasa nahazo nationalité izy taty aoriana zany no parcours classique ataony zany fa rehefa miresaka aminao izy zany de milaza izy hoe manao lobbying gauche manao lobbying droite de manontany hoe leroa c'est quand même 9 ans nareo no nanao an'izany lobbying zany tsy ny karazany fa to tsy hitako zay fiaingany eo moa zany bloqué kely le raha namana ary somary mangina izy ka le ato amin'le filazana an'le hoe zay efa ela taty de te ampiseho aminao izy zany hoe ainay aty fa izy amin'io zany tsy manadiady akory hoe ahoana moa ty fleury Rakotomalaly ty ary aizao aiza tokoa ty bandy ty fa ianao moa zany rehefa maheno an'izay de mba tsy isin'ny olana de aleo manetry tena mangina de endre teniny fotsiny de rehefa tonga any am'izay mety ho développement le izy no any no mitsainka hoe bon raha izay teninao zay dia mety ho possible ny raha antsika miasa fa raha le zao de tsy possible fa d'habitude izy rehefa manomboka am'izay fotoana teny zay hoe 30 taona nipetrahanay taty na 20 taona dia tsy hiainga izy zay fa te hizery taminao fotsiny izy hoe efa vazaha izy ary te hanindry anao izy hoe teo zao izy na teo zao zao le izy ry zalahy mila olona ny firenena mila fanampiny Madagasikara mila olona ihany koa manolo tanana manolotra rena manolotra hery manolotra hevitra i Madagasikara fa raha tsy ao anatin'izay ianao aza mandany andro akory miantra ny fleury Rakotomalaly fa manjary lany andro nareo fleury Rakotomalaly anie natao hiaino anareo miaino izy ary miaino izy fa raha tsisy varany le fahoetrona manjary lany andro nareo eto amin'le olona mila fanampiana maromaro dia tsy afenina fa tena débordé tanteraka manana ny asako ihany koa ary indraindray de tena miezaka mihitsy manadino ny dossier satria mamo aho sady boda ny lohako heureusement moa fa voatavo izy de ngeda be zany le cerveau de afaka miaccumuler zavatra maromaro tena tsy afeniko anareo fa maromaro ny dossier d'investigation ao ny
tena anisan'ny dossier tena manahirana ao zao a dia dossier anankiray misy olona mivonoana amiko le izy dia assassinat fotsiny zao a légionnaire io raha naman'io a amerina an'izy mémoire en tête io a maromaro ny dossier ao tena lazaiko anareo zany ao ny fangalarana tanin'olona ary na ny anara tratran'izany koa tanko zao dia alaina zao amin'izao fotoan'izao io raha naman'io dia légionnaire ary nandeha niaran'olona tamina malagasy bien sûr vehivavy teo mitosy teo amin'ny 5 taona na 4 taona eo plus de 50 ans le raha naman'io zany fa malégionnaire azy dia mbola matanjaka izy zany ary matanjaka be fa nilatsaka on ne sait pas par quoi par comment du moins comment et pourquoi nilatsaka nisauve olona izy tao anatina dobo zay efa 20 metatra mahery dia tao maty io tovolahy io raha ohatra hoe tamin'ny 11 taona izy no maty tao ary naratra be izy a dia ao amiko daholo ny sary sy ny karazany dia tamin'io andro maraina ihany dia efa nisy mividy ny company amin'ny malégionnaire azy moa zany dia mba manamanam-bola izy retraité dia nisy mividy ny company dia nangataka ankety ny mamany sy ny karazany ohatrany nataony ny gendarme classé tany fotsiny le zavatra dia amin'izao fotoan'izao ny reniny zany miasa saina hoe inona ny tokony ataoko monsieur Fleury mba ahafahana isokafan'ny ankety amin'io zavatra io satria effectivement kosa aloha misy anomalie le izy somary bloqué amin'ny investigation parallèle ataoko fa mba miangavy ny gendarmerie eny Itosy ny tenako raha maheno amin'izao teniko izao mba sokafy ny momba n'iny dossier maty tao anaty dobo iny fa dossier assassinat iny tena mba miangavy re tompoko miangavy hatrany androa fa tena miasa mafy mihitsy ny sain'ny ramatoa renin'io légionnaire io. Elle est bien convaincue que son fils a été assassiné. 91 fois sur 10 ny reny se tromper raha resaka statistique criminelle ny amin'ny zavatra ohatr'izany hoe tsy mivonoana le boy 1 fois sur 10. Quand une mère doute de la mort de son fils ou de sa fille, du moins du décès de son fils ou de sa fille, c'est que au moins, maximum 1 fois sur 10, elle se trompe. Mba miangavy tanandroa hoe anareo gendarme eny Itosy raha ilainareo ny coordonnées an'io ramatoa dia omeko anareo fa raha jerena kosa aloha le sary analyse-na sary fotsiny dia hita be hoe à la limite efa maty io raha naman'io no natsiky tao anatin'ny dobo io. Efa maty io raha naman'io no natsiky tao anatin'ny dobo io. Mba miangavy anareo gendarme eny Itosy ao ny fahafatesana manko na ny famonoana olona dia tsisy limite hoe na afaka 20 taona ary mbola mandeha azo mbola atao relancena ny ankety tompoko. Tena mba miangavy fa lasa ty amiko le izy tadidiko ianao ny resaka momba ny légionnaire io tamin'ny fotoana nahafaty azy iny eny toko marina zany ary niary efa ankety ataoko dia tsy laseko mihitsy fa toizako foana raha maheno ahy nareo zandary eny Itosy mamerina eny atsoy ao tompoko fa meko anareo ny coordonnées an'io ramatoa
zay tena lasa marary mihitsy izy ary tsy afianiko fa miantso anay izy pratiquement isan'andro ny maman le manao investigation sy le enquête ohatran'iny hoe tsy afenina anao fa maka risque le olona any Madagasikara. Ny avantagentsika fotsiny le hoe itosy de nisy an'le resaka ambotry manjaka de mba manana réseau tsika zany manao fanadihadiana amin'ny zavatra mitranga eny fa manahirana hatreto zany de mbola tsy manana valy anao fa ny resaka mazava tokoa dia mbola tsy formel dia tsara ny manantona ireo zandary entosy zay tokony anao ny ankety fa mino aho fa tsy ary iraitsykombakomba amindreo olona daholo ireo zandary reo. Mazava be hoe le olona lehilahy miaraka aminao ve ato maty ao anaty dobo de anao mandeha mihazakazaka mividy eny compteny, ohatrany tsy lôjika zany ohatrany tena tsy lôjika zany ary malasa saina zany ka eo ny sarihako amin'ny sainareo zandary ny Madagasikara moa zany tsy natao autopsie le razana andriana ohatrany tonga de masitrisitrika fotsiny ohatrany misy complot hafahafa zany le izy zany bon zay ny amin'iny ka iangaviana zany nareo vazaha gasy ireto zany raha ohatra nareo miantso ka hieritreritra nareo hanampy an'i Madagasikara azonareo atao mihitsy ny miteny amiko hoe 7 taona na 3 taona na 2 taona nareo taty fa zao kosa re arakaraky ohatra nareo raha 7 taona zany ny taty de tokony ataovy 1000 € par dizaine d'année ny participation anareo amin'ny titolona ataontsika ity zany hoe raha 10 taona zany de 1000 €, raha 20 taona de 2000, raha 30, 3000 arakarak'izay foana hatrany mahafinaritra tokoa ary tena milay be miresaka aminareo amin'izay fa raha te ohatra fotsiny nareo hoe izy tamin'izany ny zanakareo zao ny diplômany zao no anany de miala tsiny retoko fa ny zanako tsisy mahay miteny frantsay intsony, ny zanako zao de miala tsiny tompoko fa tsy de afaky ny resaka ela aminareo amin'izany fa maro ny malagasy ohatran'izany fa isaoran'Andriamanitra ny amin'izy ireny misy miaraka maro manampy ao tena misy tonga de mitsotra mihitsy misy fleury za 12 taona ny tonga taty andafy tsy zavatra fantako ny amin'ny Madagasikara fa za hanampy an'i Madagasikara inona ny tokony hanampiako apetrako aminao ny fahendrena samy mahafinaritra zany za manomboka mampianatra amin'ny université zao ohatran'izao hanampy anareo mahafinaritra be zany hitanao mihitsy zany ny ary ny zavatra tena marihako eto indray de misadrese amintsika tovolahy tena verezin'ny vehivavy lavitra be ny malagasy lehilahy satria rehefa jereko ny ataoko ny rapportny interaction sy ny proaction ato anatin'ny mouvement de tena lasa lavitra be ny vehivavy zao vao misy zavatra mpanaovina azy tonga de rapida be izy tena rapida be fa ny lehilahy zao ohatra amin'ny lehilahy zany misy 3 volana mbola tsy mena de apitapitaka amintsika daholo zany par contre ny lehilahy à partir ny 50e année tena dynamique be fa le ato amin'le 25 à 35 ans zany lehilahy gasy amin'izao de le ato amin'ny 35 à 50 ans be fanontaniana be de 25 à 35 tsy manontany indray zareo ils sont dans les actions, ils participent, ils font ato amin'le intervention zany hoe mba hoe andao iteny ohatran'izany eo dra lany taraiky de 35 à 50 ans indray be fanontaniana be
fa tsy de misy action firy fa ny 50 ans plus no be action tsy de manontany tsy de malgré qu'ils soient formalistes mais tongany azy de action hoe isan'le dokotera anankiray zay zao tsy mametraka fanontaniana koa tonga de aiza micompte alefa monsieur Fleury tonga de any de za tsy miteny manao vadôly any zany jerenao le compte rendu alefan'ny maître Bourdon avy eo tonga de iny le dokotera zay tonga de 1200 euros tsy hoe manontany ty miresaka tokony andefany polohan'ny la réunion tokoa tsika angia tardieu mba tsy hoe azafady tokoa raha tsy madiso ndahoany. Tu as besoin d'argent pour te former au dropshipping, tu es au tout début de ton aventure et tu n'as pas le budget pour apprendre les secrets. Je m'appelle Elidio, mais je te rappelle que c'est loin d'être un idiot, man. Mix a song, Steph Beats on the stage. Listen. Isan'andra zamareny koragna tsy efa sy malany fagnahy ataonao fantara tsy vita koragna agnatin'ny Facebook hoe tsisy lehilahy manjary efa izy fa vitsiny mafatoky sakamaro ataonao mandiny ategna alohany koragna alohan'ny volan'olo tokotantegna andro fafana matetiky izy avy maditry fogna mahita lehilahy tsy manjary maromaro lehilahy narivany vala izy koa misy marary tsy hoe za tegna ampisolo vavan'lela non fa efa matetiky loatra koragna hoe maditry lehilahy lazaina fa maditry zahay lehilahy nefa misy koa miavy galifantsy mampirafinotsy magnajavady miavy galifantsy maditry lehilahy lazaina fa maditry zahay lehilahy nefa misy koa miavy galifantsy mampirafinotsy magnajavady miavy galifantsy. Avadivadio pitiny lela loky volan-draha fomba fitserasa atao mitongilana fo manimbara faliny agnamiatsiny hoe lehilahy jiaby mandaky tsy mety atokisana za magnontany hoe nagnino maromaro ny hitany masoko viavy nampirafy tsy mitana lelavana raiky ny sady miseho mafy iarasany rijalalena sosety ze ze jiaby manafony quartier izy mbala masaky mivolagna tsisy lehilahy pare maditry lehilahy lazaina fa maditry zahay lehilahy nefa misy koa viavy galifantsy mampirafinotsy magnajavady viavy galifantsy maditry lehilahy lazaina fa maditry zahay lehilahy nefa misy koa viavy galifantsy mampirafinotsy magnajavady viavy galifantsy. Tsy lehilahy jiaby tany masika mitove aza tampotra agnatiny vilagny araiky fa tsy ombe tegna tsy diso fa misy manafo maditry nefa matiky zegny tsalany viavy misolitry maditry lehilahy lazaina fa maditry zahay lehilahy nefa misy koa viavy galifantsy mampirafinotsy magnajavady viavy galifantsy maditry lehilahy lazaina fa maditry zahay lehilahy nefa misy koa viavy galifantsy mampirafinotsy magnajavady viavy galifantsy.
tokotoko koa hita amin'ny vetikevitra anankiray tsika le gasy le very ny dadan'ny zalahy. Very ny dadan'ny lahy moka e, zay le izy zany. Zao alohan'ny hidirantsika amin'io resaka io dia tsarotsika mamerina ny zavatra mitranga omaly. Ka ny amerenatsika ny zavatra mitranga omaly dia ahafahantsika malala hoe inona tokoa zany ary ahoana ny tokony hanazavana an'izay ianareo, ary izay no mahatonga an'ireto le pro-radiol mihaino antsika eto reto androany, satria ao anatin'ny sain'zareo zao dia hoy izy hoe tapona ny Dominga Fleury Rakotomalala fa nahazo vola 100 millions de dollars avy amin'ny fanjakana Amerikanina ny fitondram-panjakana malagasy. Zay zany le resaka eo. Zao zany mbola miandry le fomban-drefasana le tsipaipaika ao iny ary vonona andray anjara. Iny toko andraso aza miala ianao, alefako rehefa avy eo ny momba an'izay fa aleo aloha amita n'ity émission ty miala tsiny indrindra tompoko. Zao le izy sorry. Hitanareo le olona tsy afaka miandry mihitsy hoe le olona manahirana le izy satria manahirana le mampiandry le mpiara-mitolo. Bon, rehefa avy eo miakama. Ka alefako eto le tenin'le ambassadeur amerikanina mba ahafahana mametraka le zavatra ao anatin'le contexte mihitsy hoe nisy vola ary mbola lazaiko ary hoe plus ny 100 millions de dollars no nomeny le fanjakana na ny gouvernement fédéral des États-Unis ho an'i Madagasikara. Ary tsy afenina fa raha hitenenao hoe ratsy zany dia tsy fantatrao ny atao hoe politika na hoe stratégie politika na ny hoe faits et gestes diplomatiques amin'ny alalan'ny faits et conséquences manko à travers un geste diplomatique anankiray. Ka io no tokony hidirana sy resahana hoe ny fiainana aterikalao. Fa ho resahantsika zany hoe inona no tena fandehany amin'ireny fihetsika ireny. Ndao aloha ianotsika le ambassadeur dia mihaino an'Inga Andry Rajoelina ihany koa tsika. Aleo aloha Inga Andry Rajoelina no inoantsika satria izy miteny aloha. Miala tsiny aloha fa maro nareo ny tonga dia tofoka satria tsy azoko zany le bandy kely ty tsy hitako mihitsy ny idiran'le tsy manana kara-pifidianana ireo olona ireo. Nakany amako ozy izy satria lahara-pahamehako ozy izy ny adiny tsy fahampitsakafo fa nakany ahako satria tsy manana kara-pifidianana manko ireo olona. Enony ohatrany hoe manamoly na manamaitso fa za zany mieritreritra hoe tena inona ary ny fihoan'ity président ty tena manontany hoe inona ny foany na mitsindrona inona ity filoham-pirenena antsika ity satria raha filoham-pirenena miteny zavatra tena tsisy cohérence, tena koa raha hoe incohérent fa tena tsy misy cohérence mihitsy na hoe
lôzika ifandraisan'ilay izy dia lasa fanina ianao hoe efa mokety ary ve zany mengy zany sa tsindrona inona sao dia mampitapy ara le covid CVO donnez nony ny tena voalany tanana firenena silamy voarepublika dia ny toerana mitsiliaka voalo dia taratsiny ny antony dia tsy mba olona mifidy tsy olona manakara-pifidianana izy io fa noentina nampiseho no hoe anisany zava-dehibe amin'ny olana tsy maintsy mba izany olana amin'ny tsy fanjaratsaka izany tsy mba manana kara-pifidianana ozy izy ireo da tsy mba misy mifidy dia mamerina kely ianao mémoiranao hoe raha tsy diso ato tany tiliara nisy an'le hoe raha 400 000 na 350 000 no mifidy dia tapitapika eo lasa 600 000 raha izay faharoa inona ny idiran'le hoe tsy mba nisy amin'ny manana kara-pifidianana izy ireo ary tsy nisy mifidy tian'le dalao tenenina angamba fa tsy mazava le tiany tenenina dia hoe na misy phrase tapaka ao anatin'le kabary dia tsy voatohany tsara dia lasa ohatran'ny resaka mifoka mokety le izy tsisy idiran'le hoe tsy nifidy izy ireo na tsy afaka nifidy amin'le fampandrosoana maritra tsy haiko aloha hoe théorème vaiza ao anatin'ny économie mila miresaka amin'Guy Ralson Roger mihitsy na ra Johnson ny amin'izany hoe prof théorème inona ny ifandraisan'ny développement hoe amin'ny fampandrosoana maharitra sy ny olona tsy afaka mifidy aloha zany anankiray dia andao tohizatsika kely efa antonana dimapolo taona mahely noa maro ho ankizy natiny mosady natiny anoana ny antony a dia tsy nahombony telikiady zay napetratsika hatramin'izay efa antaonany maro efa 10 taona mahery lasa 72 moins tena sao dia diso kajy manko reo olona 8 mialatsiny Andro Rajoelina fa nihazo tao raha ny Madagasikara dia tao anatiny ny fitondrany Dadabe Tsiranana mety mbola tsy teraka akory ianao tamin'izany ary tsy fantatrao zany fa i Andro Rajoelina dia tsy manaiky ary tsy manam-panetrehetena anaiky fadisoana zany toko fa dia alainy miara-mikapoka aminy ao amin'ny fadisoana ao ny Flora Tsiraka ny général de division Ramanatsoa Ratsimandrava zay manko le izy mroule hery izy eto mizesta be azonao Ratsiraronana professeur Albert Zafy Ravalomanana ery Rajaonarina kanefany raha ataony bilan'ireo rehetrarehetra ireo i Andro Rajoelina mivedrana indrindra sy tondrona indrindra ary nanapotika indrindra io firenena io na fizarazarana ara-poko na fizarazarana ara-ekônomika na fizarazarana ara-firarazana dia ny potehany Andro Rajoelina ary
potika tanteraka Madagasikara raha zay no tiana ambarana eto. Tsy mbola izay akory ny resaka dia andao lara-pahamehana hony ny fampandrosoana amin'ny ady ara-tsakafo. Impira zay no mibaiko ny Andry Rajoelina, tsy manao izy manko raha tsy baikoina, ary lasa problemako io zavatra io amin'izao fotoana izao. Zao izy vao manaiky ny zavatra teneniko ary manatanteraka ny zavatra teneniko. Efa presque 3 mois na 2 mois ny teny zay. Ampiasao io pipeline io, metany ny vahoaka malagasy amboly. Mahaly Andry Rajoelina vao ny reconnaître hoe omeko tany ny malagasy ary ampiasaina amin'ny pipeline. Omaly. Satria nahoana? Menatra nga Andry Rajoelina anaiky hoe marina ny tenin'nga Fleury. Teo anatin'ny occasion hieritseritra izy hoe ho tapina ny sain'ny malagasy, tsy ahita ny sain'ny malagasy hoe ohatra ny tao tenenin'nga Fleury hoe zany ataon'le ty zany e. Marina ny anao Rimiky. Zavatra tenentsika eto mila baikoina le boikely ty vao mahavita zavatra. Ary zay mihitsy ny antony hazavaiko hoe inona ny dikan'itony aide 100 millions et plus de dollars itony. Zany hoe raha ngia Fleury zany nahazo euro million na 200 millions de fort probable nandenaka any Madagasikara dia nanolotra farafahakeliny 150 millions de dollars ho an'io fitondram-panjakana io, ary ny conditionko dia izaho mihitsy no manara-maso ary manome ny programa anatanterahana amin'ny ady tsy fanjarian-tsakafo any atsimo. Izay manko ty zavatra ataon'ny Amerikanina ity. Ny Amerikanina tokony nametraka ny condition hoe fa zao ny fomba ampiasaina ny vola io dia mi-exécuter nareo. Efa nahaino ve nareo nangataka Andry Rajoelina hoe misy négociation mandeha amin'ny Amerikanina. Takan'ireny atao ny ministère amin'ny finance ireny hoe ty misy demandy nalefa tany amin'ny banque mondiale lahy. Mety tsara ireny ataonao ireny Richard, sotranao rahalahy. Fa ny Amerikanina aloha nanao visity tany atsimo, nanao descente, nanao évaluation ozy izy ato, tena teny mihitsy izy. Suite à les descentes et évaluations que nous avons effectuées, nous avons estimé, nous estimons que tena zany le olona ato. Ni giorni di Tasmania e io all'anno porta una casa di Africa di Arizani si inizia a mangiare café e si lanciare a mi valore le azioni universitarie. Depuis 2015, le gouvernement américain. Parenthèse zany dia zao amin'reto le zazavavy miasa amin'ny présidence reto. Mba asivy lalàna kely ry Andry Rajoelina fa tena mahamenatra ne. Raha mametraka vehivavy ianao mipetrapetraka amin'ny fason'ny olona ao anaty fivoriana officiel ohatran'io, mba teneno ireo vehivavy miara-miasa aminao ireo hoe mba ataovy lavalava le jipo, fa mipetraka anie le jipo ato dia tena tapa-jipo mihitsy le mpiara-miasa aminao e. Indrindra le boribory vola anankiray tsy fantatra vavy na lahy ty manahirana. Tsy lova ny teneniko eto so mifangaro indray ty zavatra. Tsy lova. Fa tsy haiko ny anaran'reto ny anak'ireto reto. Fa mahita an'izany tsika fohy zipo. Hita daholo le fe fotsikely asa inona angamba ny représenteny zany amin'ny hoe mafirenena Madagasikara. Aiza eto Madagasikara misy fe fohy kely ohatran'io dia fotsifotsy ohatran'io. Le izy tsy hoe mahafatifaty ny olona mijery an'ilay izy.
fa manahirana mijeran'izy na am'le hita am'le telera hoe ina koa ty fe miatona kely am'le zipo mainty kely tapapety raha ivary-tena na le eo zavatra hafa zany za akory tsy miteny hoe mpivary-tena le olona tsy any fa matoa manao tapa-zipo ohatran'ireny de tiana isy maso isarika ho any am'le zipo fa raha izay le tanjona tokoa de mialatsiny indrindra ary teny ifonana hoe ay le izy ao anatin'le stratégie de com anareo nefa raha jerena ihany ty ambassadeur ty de hita hoe olona endry ary hita olona hoe manana modestie ao anatin'le zavatra zay aloha remarika anankiray zay samy mahitsika olona tapa-zipo averenany leo aminatin'le kabarin'le amerikanina iny ndao ary Depuis 2015, le gouvernement américain est le principal. Ary izy anakiroa mihitsy a vehivavy anakiroa mihitsy izy ao ny tapa-jipo asa mihitsy zany tena mba mampagaga mihitsy zany le vehivavy ankiray marovady io tsy maintsy manondrana foana ny rasoa ao anatin'ny zavatra miseho ao anatin'ny lanonana i rasoa zany de tsy maintsy manondrana foana ny zipony rasoa ery ambony petraka ambony sesy izy miseho daholo mifehany ray manontolo iteninareo hoe tsy zany ny essentiel monsieur Fleury non la république on doit respecter ce drapeau là cette république de Madagascar malgré qu'elle soit pauvre misy conduite io misy protocole tsy maintsy ajaina io misy forme sy formalité tsy maintsy ajaina raha zany atao hoe présidence zany fa tsy présidence sana makorelona rehetra ty mialatsiny tompo hiakatra andapy ianao de tapa-jipo ery petraka ambony seza ianao ny feanao ray manontolo ny atsasany hitany vahoakako maninona raha tonga dia ny silipy mihitsy no aseho tompoko tsotra kokoa izy am'izay fotoan'izay tsy mijery anao tsony ny olona tefa mampiseho fiatsika le dirikaby madame Lova io zany hoe mba lavalava ohatran'izao le zipo am'le dress code miseho vahoaka mba ohatran'izao andriamanitra ianao tapa-jipo ihany nanaovan'irety tokony mba efa misy zipo angoniny ajanona ao ampiasana hoe raha ohatra mandray olona tapoka dia ampidiriko ty zipo marina fa ho an'ny vehivavy jangajanga na ho an'ny vehivavy janga tsy mety aminy zany lava zipo zany fa lazainy fa nononina c'est une nonne ozy izy kanefa tsy fantany fa ao anatin'izany atao hoe protocole dia vehivavy tsy mihaja no manao zipo tapape ary tonga de fantatry ny olona avy hatrany hoe tsisy éducation reto vehivavy anakiroa reto ary raha manontany ianao sy manao enquête ianao enquête de moralité ho an'ireo vehivavy anakiroa reo de tena any ivelan'ny kianja no misy ny lalao fa tsy ao anatin'ny kianja akory fa tsy mbola izay no resahantsika fa atao amin'ity le resaka vola sy ny karazan'ity ka ndefa hira anankiray aloha mialatsiny fa ny olombelo tsy akoho tompoko fa de eo aloha kely nareo fa miverinao avy eo
as nossas mães, boca sem time. Aí a Zoiha, farina carreira, e fani franfa, sambo andilamin, umia vawavi, me umia vau, itunda ramatavi, indaira mami, radon lasa mis carreira vaki, ne quise batstaka, we fan sai pap, chirri gemeroti, sapira rupis, the manufatti pamarak milapi, Isuramba anzarva, antitauti, umiliantera na mi bukti a per. Dei sasa tumposet, matama mosmos, inde aratia posi. Inurana marmanawi, kuran kutamna, fulan kunawe. Ano madiniha, ano mapande, mapasundina farina. Le mano na canum levantati, sila fatite. Le mano na chisum levantati, sila fatite. Quando maste, caminha facumari, areva e mi tutto cintani, vecchia farindo nando fianzani, sunneto nieni, nella piruru, ni tu sacreti, sanati, come sageri, matama cipa cateri, ia nefacati, le bananasi, para itanuan, senda pano masasi, Lisasa tumante, nandai knarate, na itoptani nefa ititavau. Inurana makonowi, kuran kanau, kuran konawe. Ano madinia, ano matande, mafasilina garina. The man on the gun, levantati, sila fatite. The man on the keys, levantati, sila fatite. Inurana lakonawi, kunas konawe. Inurana lakonawi, kunas konawe. Sotrangia Samuel amin'izay valivaty zay. Zao no zavatra anankiray tiako tarihina saintsika ao anatin'ity le resaka 100 millions de dollars tamin'ny Amerikanina ity. Ndao ny enotsika kely non, enotsika le kabarin'le ambassadeur. Fournisseur d'aide alimentaire et d'entrants agricoles dans le Sud, apportant une aide d'urgence de plus de 100 millions de dollars qui a permis à plus de 1,5 million de citoyens malagasy de survivre à une sécheresse dévastatrice qui frappe le sud de Madagascar depuis les 6 dernières années. Son Excellence, le président Radjoel, a souligné dans son allocution lors du dernier forum de Paris sur la paix que la sécurité alimentaire était pour lui une priorité absolue. Je rentre d'une visite d'évaluation de l'aide du gouvernement américain à la sécurité alimentaire dans le Sud et je peux témoigner au dernier forum de Je rentre d'une visite aux Paris sur la paix que la sécurité alimentaire était pour lui une priorité absolue. Je rentre d'une visite d'évaluation de l'aide du gouvernement américain à la sécurité alimentaire dans le Sud
Le président Rajuel a souligné dans son allocution lors du dernier forum de Paris sur la paix que la sécurité alimentaire était pour lui une priorité absolue. Je rentre d'une visite d'évaluation de l'aide du gouvernement américain à la sécurité alimentaire dans le Sud et je peux témoigner du fait que la sécheresse cette année est particulièrement grave et représente un défi énorme. Ino tsara veriko tsara dia ahitanareo hoe any zany ary fantsy mahery vaiko zany zay manko mahatonga ana amin'ny teny antsika malagasy foana hoe ajanony le tsika trop simpliste le mandray zavatra dia mandray zavatra moramora fotsiny fa tsy mihany tsara ao anaty fanadihadiana ianao ia Ny antony dia tsy mba olona firy sy olona manankaraka fividianana izy io fa noentina naoseho no hoe anisan'ny zava-dehibe amin'ny olana tsy maintsy vahana izany olana amin'ny tsy fandarisaka izany. Efa antonany maro dimampolo taona mahely izany olana amin'ny tsy fandarisaka izany. Efa antonany maro dimampolo taona mahely noa maro ankizy maty izany olana amin'ny tsy fandarisaka izany. Efa antonany maro dimampolo taona mahely noa maro ankizy maty maty ny anoana. Ny antony dia tsy nahono ny tenikady zay henonareo tsara zay dans la forme tsy maintsy misy échange ny discours atao amin'itony zavatra itony alohan'ny hatongavany ery amin'ny devant ery raha ny tena marina. Misy moa filoham-pirenena raha filoham-pirenena mahitsy izy tsy dia mivaky loha loatra amin'izay fa raha filoham-pirenena manana problème izy dia tsy maintsy superviseny aloha hoe inona ny tenen'le gouvernement le ambassadeur dia inona ny hamaliny azy. Raison de plus ny amin'ny zavatra ohatranytony tonga dia le filoham-pirenena no miteny dia ohatrany mamaly le ambassadeur ry amin'ny ilany zany no hitantsika hoe araky ny tenin'le filoham-pirenena teo izy ohatran'izao. Zany hoe ilay ambassadeur zany tsy voatery mahalala ny zavatra ho tenenin'le filoham-pirenena fa le filoham-pirenena mahalala ny zavatra tenenin'ilay ambassadeur. Malheureusement nefany amin'ny zavatra ohatranytony dia ny tompotrano no miteny aloha. Proof itenenako an'izany dia ozy le ambassadeur hoe andraso aloha mémoriseko tsara. Ozy le ambassadeur hoe voamarika atao anatin'ny discours nataony ngia filoham-pirenena teo izy fa tena miady mafy priorité ho anazy ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. I Andry Rajoelina etsy ambony miteny hoe etsy aloha miteny hoe 7 taonany maro ngia ambassadeur américain miteny hoe je rentre d'une évaluation aux izy. Que je le laisse continuer, vous allez tout entendre. Enfin, il va dire cette année-ci aux izy, c'est particulièrement grave. Il n'a pas dit depuis 50 ans, hein. C'est particulièrement grave. Enfin, il a dit cette année-ci, c'est un ambassadeur qui parle. Donc, il est conscient de la conséquence ou des conséquences des mots qu'il utilise. Et nous y arrivons. Dans le Sud, et je peux témoigner du fait que la sécheresse cette année est particulièrement grave et représente un défi énorme. De l'aide du gouvernement américain à la sécurité alimentaire dans le Sud, et je peux témoigner du fait que la sécheresse cette année est particulièrement grave et représente un défi énorme. Je suis ici.
tsy niteny izy hoe 50 taona lasa le roa tao anatin'ny 50 taona. Fa ozy izy hoe cette année-ci est particulièrement grave. Et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort, cet ambassadeur. Pourquoi? Parce que tsy mbola nisy sécheresse na tsy fahombiazana raha tetikasa satria ny mpitondra dia tsy maintsy mianticipe hoe ho gravy ity zavatra ity, dikazany tsy maintsy manao solution impiry fleurirako ty malala no niteny nanomboka tany amin'ny volana martsa hoe ho gravy anio zavatra mitranga any atsimo io hoe atsao ny orana ataoviny zao andany ianao makany atsimo mihitsy efa baiko no mena zao ianao zao manome baiko anao ihany a efa misy vola io andana am'izay miparady manatona an'ireo vahoaka ny atsimo fa azalanina indray amin'ny fividanana 4x4 Toyota sy ny karazany tracteur avidina maromaro de manajary tany mividana masom-boly maromaro. De toute manière, je pense que c'est dans le cadre de ce projet, des projets à long terme que l'État, les États-Unis projettent dans leur financement. J'espère de tout cœur. Autrement, c'est du pipeau. Ils en ont déjà, oui. Tsy mbola mamaly ny souci rehetrarehetra hoe ahoana zany ny tena fandehan'ny géopolitique amin'izany, Monsieur Fleury. La question géopolitique est la question géostratégique de ce geste. Reconnaissons-le que c'est un geste vraiment important dans la mesure, tant pour la population malgache que tant pour le gouvernement malgache. Tena hoe tena satomba apoinome ary tena isorana tanteraka ny gouvernement américain amin'ny fanampiana amin'ny aide amin'ny tena hoe ils viennent à notre secours raha zay ny ilazana azy. Zao a tantara taminareo ato indray andro zay hoe satria manko betsaka ny te halala zany eo anatin'izao cause zao hoe aloha azava ny resako hoe ahoana ny relation amin'ny ara-valonmanana amin'reto Amerikana reto. Zay manko le tena fanontaniana zany ary zay no tianareo apetraka amiko. Zao a tsy maintsy mamerina tantara manko rehefa misy zavatra tahaka zany. Tamin'ny 11 septembre resaka Ben Laden iny a dia mbola tsy nikatona akory ny fery ny Amerikana na fitondram-panjakana Amerikana dia nanao cour magistrale na sanatria raha hoe marina ny tenin'ny Ngaratsiraka tamin'izany dia mbola tsy azo atao mihitsy ny teny an'izany tamin'izany andro. Fa ny démonstration nataon'ny Ngaratsiraka tao amin'ny palais de Yavlo tamin'izany andro any dia toa hiteny izy hoe ny Amerikana ihany no nanao an'io opération 11 septembre ka nanapotika an'ireo tsambobe kambana anankiroa ireo. Tezitra tanteraka ny Amerikana tamin'izay fotoana izay ary ils se sont jurés hoe ialahy indray dia tsy maintsy tratranay. Nanomboka teo izy mitady olona zay fiantsoana azy matetika amin'izany amin'ny zavatra mitrango ohatran'izao koa amin'izao fotoana izao a Madagasikara hoe iza no interlocuteur valable ho an'ny Madagasikara futur. Zay manko ny zavatra fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao hoe iza no interlocuteur valable ho an'ny futur Madagasikara. Satria ny antony efa tena leo an'ireo izy mitramo ireo ny
na ny communauté internationale ary. Dia ozy nareo misy incohérence zany teninao zany Monsieur Fleury Rakotomalala, fa matoa ny Amérikanina manampy any Andry Rajoelina dia tiany Andry Rajoelina. Ok, amalen'izay any amin'ny farany fa alefako ary le tantara. Et quand ils se sont jurés d'avoir la peau de Ratsiraka Didier, dia nitady olona izy. Niezaka ihany ny tena tamin'izany fotoana zany hoe Monsieur le Président, aza milatsaka antsony ianao, fa raha milatsaka ianao tsy lany io. Misy vavolombelona aza ny zavatra niteneniko zany, ary tsy nindemandena indroa nga Marcel Bernard sy Rasoza Charles no niady hevitra tamiko ary niteneniko hoe tsy lany zany lesa Ratsiraka raha mbola ilany eo. Raha mbola ilatsaka eo, tsy lany io. Aza manofy ela ozy izy ry zalahy tamin'izany. Dia samy nahitsika fa tsy lany Ratsiraka ary mafy be ny opposition napetraka Antananarivo, zay taorianany direkta ny mouvement tamin'izany dia ny Amerikanina. Ahoana ny fomba nataon'ny Amerikanina tamin'izany andro zany mba ahazahoany ny ara-valomana vola fond de campagne matanjaka be, dia avy amin'ny fifanampiana, izy moa efa tao anatin'ny menaka raha teo, misy tamin'izany fotoana zany le hoe tradoza sy ny karazany, cyclone sy ny karazany, dia au lieu de mandala amin'ny fanjakana, tonga dia any amin'ny groupe TICO par l'intermédiaire amin'ny CARE, Relief Service, CRS zany, na ity le ADRA, le adventiste maninona sy ny karazany, io le ampiasain'ny Amerikanina amin'izao fotoana izao io, na ny USAID. Zany hoe ny CARE zany ny tompony entana tonga ny Tamatavy fa tonga dia ara-valimanana ny manao distribution. Afaka miteny ra-valimanana hoe langy zany, bien sûr, tsy olana amiko zany, fa marina zany. Dia ny financement mandalo amin'io, ary zay no nahatonga ny ra-valimanana nanana financement natanjaka be tamin'ny 2002. Zany hoe ra-valimanana était là, tout simplement utilisé pour contrer la réélection de Ratsiraka et manipuler pour venger. Hoe ametraka an'le vengeance ny Amerikanina fotsiny zany, satria niteniteny foana ny Ratsiraka ary marina kosa aloha ny Amerikanina. Za aloha dia niapprouvé an'izy tanteraka satria ho an'ireo izay matadidy tamin'izay ora izay rehefa nanomboka le cours magistral, dia vao nanomboka niteny fotsiny ny Ratsiraka hoe zao hoe ny Amerikanina zao nanao an'io, tonga dia mivoaka ny ambassadeur frantsay tamin'izay andray, ary tamin'izay andray ny ambassadeur frantsay dia niteny hoe quelle imbécilité. Ny tena moa taty aoriana dia tsisy nahita hoe mandeha koa dia nanaraka an'ilay ambassadeur dia niresaka hoe teo zany nitenen'ny ambassadeur hoe tsy mexi moi i bandit dia mitota. Et ça n'a pas raté, nilatsaka izy 2002 vita izy. Natanjaka be le financement satria tena hoe vola-body daholo, zany hoe ny ara-valimanana zany a été tout simplement utilisé pour barrer la route à Ratsiraka, concrétiser la vengeance américaine, satria niteniteny foana le bandy. Dia io izy mandrakitiny androany sahirana io, fa saingy zao ponctuellement, zany hoe tao anatin'ny fotoana voafetra no nilainy ny Amerikanina ny ara-valimanana. Ary efa niteny an'io hiasy mois de cela hoe ny ara-valimanana ny ilaina anao an'ity zavatra ity fotsiny, fa tsy midika zany hoe soutien indéfectible ny Amerikanina amin'ny ara-valimanana. Averika any. Ny ilaina izy nanao an'ity hoe tsy mahazo verina eo amin'ny fitondrana antsony Ratsiraka Didier, fa tsy mety aminay Amerikanina fa niteniteny foana, izy koa ny frantsay hoe mety aminay koa zany. Inona tonga ny hoe un moment koa frantsay nanohana ny ara-valimanana, fa rehefa nanao an'le nandroaka ny
ambasadera frantsay iny Ngara Valomanana, nanomboka teo koa izy nivita, ary juska hatramin'izao izy dia izy mbola vita io. Zany hoe raha mieritreritra zany ianao hoe manana soutien international ve Ngara Valomanana, dia sahako Nga Fleury mamaly hoe tsia. Possible mety Norvège, fa Eva Jolie rehefa nahita hoe tsy mety kosa ity fifidianana avion, tsisy appel d'offre, tsisy procédure, tsisy nino ity, dia niataka moramora izy ary toa niataka moramora tamin'izay koa ny protestante norvégienne tamin'ny Ngara Valomanana. Bref, raha heritreritra ianao zany amin'izao fotoan'izao, izay mbola averika any ilay tompoko malagasy mpanao politika. Raha heritreritra ianao hoe mety hahazo soutien international Randra Valomanana zany, dia manofy ianao. Manofy ianao. Diso be amin'inona zany ry be loatra, mba zany zavatra teneniko anao zany, tao niaina tao anatin'izany dispositif zany ary fantatro zany. Oui, zay ny marina. Ho azavaiko hoe maninona koa ny mampara ny tsy izy tsony. Nanaovana an'izay analana ny Ratsiraka teo amin'ny fitondrany izay no io resaka 11 septambra ny teniteny foana io, Ngara Ratsiraka no nanalana sy ny créena an'izany atao hoe Ravalomanana izany. La preuve, nanomboka 2009 anie jusqu'à hatraminao. Ohatran'ny toa tsisy tsony le Ravalomanana. Mbola nisy le izy hoe tenen'izany ave rangahy ry be loatra hoe Ratsirakista, za raha miteny eto Ratsiraka miteniteny foana fa misaina ve ianao miresaka amiko sa inona e? Voilà. Dia rehefa miteniteny foana Ngara Ratsiraka dia nicréeny Ngara Valomanana. Izay le zavatra. Ka ny ianareo nampatonga ny Amerikana mbola nitazotazona Nga Ravalomanana teo, dia noho le zavatra niseho tao amin'ny episcopat, le ambassadeur nahazo menasy sy natondra lahy ireto ekipany naparana ny TGV tamin'izany andro any, nisy maltraitance. Dia mbola miporty iny tany amin'ny négociation rehetrarehetra hoe non, sy karazany, fa actuellement tout s'est bien dissipé et tout est oublié. La preuve, tsy manahirana ny Amerikana no manampy ny ino izy teo, ny manampy any Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao. Fa inona nefa le mesazy amin'le fanampiana ny Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao? Inona le mesazy ho antsika malagasy? Zao ny zavatra lazaiko antsika. Raha nanomboka tany amin'ny volana février ny teny hoe, volana marsa ny teny hoe, ho gravy monja ron-defa, mba mijoroanareo ry zanaka atsimo, mba mitenenareo, natsona teto zany hoe izy teo kalety ry reto le olon-dehibe ao amin'ny faritra atsimo reto, mba mijoroanareo fa ho faty eo le olona ao atsimo reo sy ny karazany. Dia zao ny zavatra teneniko, tsisy mijorona, tsisy mitenenareo. Nanana solution ve nga Andry Rajoelina ka nentina tany atsimo, ka hoe ty solution ireto ny grand projet à terme, à moyen terme et long terme ho an'io atsimo, tsy nisy e. Naheno an'izany ve tsika? Mba naheno ve nareo? Hoe hanao forage any amin'ny 400 forage tsika, hanao fanajariana tany mahatratratra any amin'ny 10 000 hectares tsika, naheno an'izany ve nareo? Tsisy naheno an'izany a. Fa isika eto amin'ny akama no nitatatata an'izany nandritry ny au moins enim-bolana ny teny hoe omeo tany ry vahoaka ireo mividana tracteur, io zao fa misy vola amin'ny Amerikana
Enganeko ao anatin'le cadran'le projet zay dia andana am'izay ranga afaka mijery tamanao an'izay. Fa inona message-ny Américaine amin'izany? Cette année-ci aussi, c'est particulièrement grave. Ça veut dire que ianao mihitsy Andry Rajoelina no incapable satria ao anatin'ny fitondranao, anatin'le fotoana hitondranao ny fisistizenanao hoe cette année-ci. Cette année-ci, c'est pas ery Rajonarymampanina, encore moins Ratsiraka, ni Ravalomanana qui conduisent, encore moins qui gouvernent l'État. C'est Andry Rajoelina qui conduit et qui gouverne l'État malagasy. Donc c'est lui et seulement et uniquement lui qui est le responsable. Oui. I Andry Rajoelina rery ny unique et seul responsable tompona ndrakitra amin'izao zavatra mitranga eto Madagasikara zao. Zay no mahatonga an'ity ambassadeur ity miteny hoe je peux témoigner. Zavatra tena grave ane zany. Annonce grave zany, je peux témoigner. Face amin'izany préjudice zany, face amin'izany zavatra mitranga zany dia miteny le hoe izaho zao no vavolombelona. Je rentre d'une visite d'évaluation aux izy. Averiko kely tokoa mba tsy isin'ny ambiguïté ao anatin'ny zavatra dia inoantsika menakavy. Une priorité absolue. Je rentre d'une visite d'évaluation de l'aide du gouvernement américain à la sécurité alimentaire dans le Sud et je peux témoigner du fait que la sécheresse cette année est particulièrement grave et représente un défi énorme. Je suis ici pour dire que le gouvernement des États-Unis est prêt à relever ce défi aux côtés. Je suis ici pour dire aux gens. C'est-à-dire que le gouvernement malgache, encore moins, et pire, Andry Rajoelina, n'a aucune solution pour les problèmes émanant de la sécheresse ou même pandémique aussi dans le Sud. Ny teneniny tsara taria amin'ny voalohany tarifa à peu près 1 700 000 personnes tompoko. Sur 25 millions, ça veut dire que 5%, entre 5 à 8% de la population malgache, ny Amerikanina mamelona azy sy mikarakara azy amin'izao fotoana izao. Inona zany ny ilanan'ny Andry Rajoelina? Mba manontany apetraka amin'ny fanontaniana vongan-dity fotsiny eo. Inona ny ilanan'ny Andry Rajoelina zany? Enim-bolana mahery-tsika ny tatatatateto hoe andana jereo ny solution tonga ny vola vidanina 4 Toyota. Mihodina aiza ny vola, nakaiza ny vola, inona ny zavatra mitranga? Ny Amerikanina manko manana rigueur sy autorité hoe tia ny volamena dia donc tia no andaninana io. Raha masy ny fandaninana io. Dia ny zavatra hitranga zao dia zao teneniko anareo, ary zay ny teneniko andraka andany ranga miaraka amin'io ambassadeur Amerikanina io mankany atsimo, dia tonga dia hoe io ny Amerikanina io name vola dia zao zavatra atao eto sy ny karazany taovy kabary matretre. Satria mbola azo ranga fitahana amin'izany le malagasy tsy manadiady akory izy hoe le ianao niteny hoe 50 taona hiato ny teny hoe cette année-ci, cette année particulièrement. Raha ao anatina kabary diplomatique zany ny azo atao indrindra hoe ialana tsiny tompoko ho pareny zany. Nompain'ity ambassadeur ity ny filoham-pirenena malagasy hoe mandainga ianao fa tsy 50 taona mahery fa tamin'ity taona ity particulièrement. Dia ho mivola 100 millions ho an'ny malagasy satria sarotra ihany tompoko. Zay manko le mila zavatra fantatritsika malagasy. Raha ohatra le Amerikanina zany, ary zay koa tokony mifantatra ireo mpanao politika reto, efa ny tena impiry. Tsisy le interlocuteur valable any any e. Tsisy interlocuteur valable any, dia contraint les communautés na les
namana amin'le bilatéral mandalo amin'le fitondrana satria le opposition tsisy opposition, tsisy interlocuteur valable. Le par définition zany le valable teneniny eto hoe mety olona hitondra dynamique certaine, forte pour une nouvelle vision. Na hoe Madagascar nouvelle vision, nouvelle dynamique. Tsy misy zany any amin'izao fotoana zao. Force de le reconnaître. Tsy misy zany. Izay no mahatonga an'le olona lasa voatery mandeha makany amin'le fitondram-panjakana. Fa raha tamin'izany androny hoe io ratsiraka tiana éliminena, tia misy interlocuteur valable, Ngara Valomanana zany tamin'izany, dia valable, nisy le izy. Fa amin'izao fotoana zao, tsisy interlocuteur valable, ahafahana mametraka dynamique nouvelle pour une nouvelle vision Madagascar, dia taraiky eo daholo tsika menakavy, dia voatery le olona mandalo amin'le gouvernementa, tsy takany natao tamin'ny andron'ny Ravalomanana sy Ratsiraka hoe mandalo amin'ny Kera sy ny Adra, dia mihinan Ravalomanana izy amin'le distribution rehefa avy eo, dia Ravalomanana manome malagasy satria Ravalomanana ny eritreretin'ny Amerikanina hoe tia miposy antsika analana ny Ratsiraka io. Amin'izao fotoana izao, force de reconnaître, tsisy izay zavatra izay. Satria ny communauté internationale, ny namana amin'ny bilatéral rehetra dia efa mahita hoe tsy Ravalomanana intsony no tokony solution any Madagasikara fa tokony olona hafa. Dia nefa ianao fleurir Kotomalala mitarika an-dralahy zay, manazava an-dralahy zay isan'andro, mbola lasa ihany izy mizara mofo gasy miaraka amin'ny rangahy. Dia hoy iaho hoe manamafy ny hetsika ataonareo iny, ny fihetsika ataonareo iny, vao maika manamafy ny fitondrany Andry Rajoelina, dia io izy io. Io izy io. A contre-cœur le olona miaraka amin'le olona, dia rehefa miaraka amin'le olona dia nareo indray fa ino ty ataon'ny Amerikanina, ka nareo no nofako. Efa tenenina aminareo direct zao hoe tsy io solution. Raha io rangahy io tsy teny tsy andeha hanetritena mihitsy izy hoe tsy hanao intsony ary reto fa efa ampy zay. Dia za efa mba 5 taona, tsy hoe antitra akory ny 5 taona. Il restera toujours la solution et peut-être l'alternative de Madagascar. Fa, tel que c'est parti, tena minime les chances-ny, satria efa tsy antsony le boule. Il reste à attendre un interlocuteur valable qui rentre dans cette dynamique nouvelle, c'est-à-dire Madagascar futur. J'ai une natumana mais quelques jours, quelques semaines, il y a un Rajoelina dia tsy intsony. Malheureusement, mbola tsy misy izay amin'izao fotoana izao. Ka iny ny Amerikanina hanome fanampiana malagasy, fa tsy ny hoe hanome fanampiana ny fitondram-panjakana malagasy. Misy nuance goavana zay tompo. Zay ny amerenana ny tantara hoe tamin'ny andro tamin'izany dia nisy ny interlocuteur valable, Ngara Valomanana, fa amin'izao fotoana izao tsy misy intsony io, dia voatery ny Amerikanina. Raha ohatra ianao nanaraka ny tantara ka niaina tsara tamin'izany atao hoe alohan'ny 2002, ahoana ny processus natongavana tamin'ny 2002, dia fantatrao zany hoe nandalo tamin'ny Caire, relief service, tamin'izany ary dia gaga mihitsy hoe fa maninona ny katolika lasa manampy any Marc Ravalomanana. Satria tamin'izany andro zany dia tena impardonnable ho an'ireto Amerikanina sy ireto groupe-ny OTAN miaraka aminy ny teniny Ngaratsiraka tamin'izany andro zany hoe ny Amerikanina ny tompona ndraikitra tamin'io 11 septembre io. Nakarary andrareo zany fa tena lazaiko anareo hoe zany ny zavatra nitranga tamin'izany. Ary amin'izao fotoana izao malheureusement tsy misy intsony le olona qui avait le gabarit de Ravalomanana tamin'izany andro zany, dia trenonao daholo nareo menakavy na nareo menakavy zay mieritreritra ny hoe hanongana ny Andry Rajoelina. Taraiky eo nareo satria diso bisikileta nareo na diso soavaly na diso moto,
dikan'izany tsy resaka ny zany dedeza tsy resaka sakaletaka le opposition fa tsisy le leader crédible, viable, fiable et valable. Et qui ose aussi, quelque part vous avez raison. Zay le izy. Fa tonga de mazava be daholo hoe alimentaire daholo sasany hoe hanao an'le fitondrana nefa navitra ny industrie. Raha zany raha mitrangana amin'ny vazaha tonga de tsy miaraka aminao ary tsy manampy anao. Mazava angambany amin'izay, tsy hoe manampy any Andry Rajoelina ny Amerikanina raha nanome 100 millions de dollars et plus fa manampy ny malagasy. Tadidio tsara zay. Misy nuance be dia be zay. Tena tonga de nitsiny le Amerikanina hoe je peux témoigner aux izy cette année ici c'est particulièrement grave. Tonga de vitany hafatra. Alors que les filoham-pirenena kabary melony teny hoe 40 taona maromaro, 50 taona lasa hozy zay. Tonga de nitsiny ty rangaty io hoe je peux témoigner aux izy. Moi-même je peux témoigner. Asa angambany tsisy teny frantsay mazava mihoatra amin'izany. Dans le sud, et je peux témoigner du fait que la sécheresse cette année est particulièrement grave et représente un défi énorme. Mino angambany fa cette année-ci tsy raha tsiraka na Ravalomanana na Hery Rajaonarimampianina na mety hoe professeur Albert Zafy zay efa maty ny filoham-pirenena. Mino an'izany mazava ny tenin'ilay Amerikana. Ianao ny tompona andraikitra amin'io, indirectement zany. Ary mpiry efa firy volana ny malagasy niantso solution. Niantso secours ianao ozy izy tamin'ny forum de la paix iny, de io mahatonga anay nandeha nanao évaluation, de niestimé, de tonga eto zay manome aina. Ry malagasy rahalahy mpiray-tam-po. Rehefa misy zavatra mitranga aza enti-po fotsiny na mandray atendriny fa adidio tsara araky ny tokony ho izy dia ho hitanao fa mahafinaritra anie zany manao hoe mahay manao analyse diplomatique, analyse na faits et gestes et conséquences na geste anankiray. Ao anatin'izany hoe diplomatie zany tsy midika mihitsy ary tsy miteny mihitsy ny Amerikanina hoe manohana ny Andry Rajoelina. Manohana ny firenena malagasy izy. Manohana ny malagasy. Saotra tompoko mandram-peona amin'ny lakamisy indray fotoana antsika.